baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. miaraba finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny mpankafy Kristy. araka izany dia fifaliana ho anay indray ny mifampitantana amintsika rehetra ato anatin'izao fandaharana baiboly sy kolontsaina izao, anolotra ny mahasoa izara lesina ihany koa. ao ve ianao Andriamatoa? tantara mateti-pitranga eo amin'ny fiainana andavanandro no narahantsika tamin'ny heriny an'io toy izao, ary mbola ho arahintsika amin'ity andro an'io ity ny toyiny ifandimbiasan'ny fifaliana sy ny tsikiriavana ny fiainantsika eto an-tany, toy ny lalàn'ny fiainana mihitsy, ny maizina timbiasan'ny mazava, ny ariva timbiasan'ny maraina, indraindray ihany koa dia misy ny rahombe mivatravatra, fahorinan'izay kosa ny masoandro mibalika. Ohatr'izay indrindra no avohitra nyity tantara izay ho arahantsika amin'ity andro an'io ity. Eny, ny ratsy fanahy koa aza tena ataony amin'ny andro ahitàn-dozy. Indraindray tokoa ny tanora dia mety ampy amin'ny azo tsy fantatra, mihinan-kena tsy fantatra anarana, nefa tsaroa fa izay fahafolin'olona tsy maintsy hojinjaina, araka ny Galatiana toko 4:7. atolotra antsika amin'ity an'io ity ary ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe iza no handova. Marihana fa somary mampalahelo ihany ity fizarana faharoa ity, na izany izany azy dia antenaina fa azo hery avy amin'ny tompo ianao, satria ny tompo mihitsy no mampahery antsika. Ety amin'izao tontolo izao tokoa no ahitana fahoriana, nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao hoy ny tompo. Ao amin'ny Jaona toko 2:20 ny andiny 7:30 ka dia mihaino finaritra tompoko. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Iza no andova? Iza no andova? Ireto avy no hanome aina ny tantara. Miriam malalan'ny avy no anjara. Fitiavana Rasolo Arjao no Angelo. Tojo Rabe Sandratana no Rainy. Ny Irina Lalao Estera no reniny. Fitiavana no Valsoa. Valérie Zanajatovo no Odile. Yara Alan Kristy no Bebeany, ary Silvera Zafindrafara no Tendry. Joanna Randrianasoa no Sandra anabavin'ny Tendry. Atolotra antsika an'io ny fizarana faharoa. tena enjana koa ty olako ty marina ka dray dia be voka koa ve Odile zay ny lavo raharaha be Angelo ianjara vady koa nefa be voka ry Antananarivo zany lozako marina ka andeha isotro toka aloha analako amoamy fa mavesatra be zany lohako zany.
tsy miantso anie izany findahako izany hoe tena ianjary ty marina vatiko. Allô, ianjara? Allô Angelo? Ao tsara ve ianao izany? Ça va tsara ry anjara. Ary ianao manao any? Salamalama mahafahafa eo ihany. Ay, eny ary. Fa manina kosa ny feonao izany? Totra miraikidraikitra. Tsy manina ka. Ao tsara. Aza nonao mihitsy hoe ilay afatro taminao hoe mivavava foana. Eny ry anjara, tsy adino iny ka. Tena miezaka. Ohatran'ny hoe olona mamy izany ve ianao neniko aty amin'ny telefoniny? Ary anjara, aza matahotra amin'izany ianao fa tsy mamy izany a. Ary tadio fa tiako angenao e, sady tsy foko. Tena tiako ianao sy ny zanatsika. Andry anjara? Tena misaotra ny amin'ny fitiavanao izany rery Angelo a. Tena marina e. Tena tiako a ianao. Sady tsotra ianao no tsara fanahy. Tsy voko e. Tiako loatra ianao ry anjara. Sady tena mivavaka. Angelo a. Eny ekeko izany teninao izany fa manina ianao izany? Allô? Allô? Zay e. Efa hoe tiako ianao a. Tena tiako amin'ny foko rehetra e. Mahalala ny foko le anjara keliko. Anjara, tianao a. Tianao Angelo kely e. Ianao le anjarako mandrakizay e. Fa toa mirediredy be ianao izany Angelo a. Mamy ve ianao Angelo a? Tsy mirediredy izany ary anjara. Vokatra foko daholo za voalazako izany. Tena fa avy izany ka. Andriamanitra, mamindra-fo amin'ny ovadiko io ianao. Hatramin'ny oviana indray izy ny lasa nisotro toaka. Ao fa tamy ihany a. Zao dia zao. Fa tsy voatonga any ve ianao dia verina sahady e? Ka zay e. Tamy amin'ny fotsiny a. Aza vetsiketsika ao ianao a. Any. Oe, ary tsy voahodinako tsony izany familiana izany. Manjavona be masoko. Allô? Oui? Fa izaka io azafady? Valosoa ihany kia. Iza? Valosoa ihany ho ah. Ay, Valosoa. Ka ahoana ki? Inona ki ny vaovao? Tsy zany ki fa sao dia mba afaka mankaty amin'ny hôpitaly ve indry izao a. Any amin'ny hôpitaly? Fa misy inona moa ki? Zany hoe tsy hoe safako ry dokotera e? Aleo dia aty miresaka tsara e. Dia mba teneny koa dadany Angelo sy ny mamany raha afaka miaraka nareo. Fa misy inona ki ry Valosoa? Fa misy inona?
Ary aza manao anio mba kifateneno ohatrany malefaka be afafangeza ny feo andry izany e. Aleo aty miresaka tsara sady mbola mandray olo-kafaka izato zany ndry koky eny ary ao fa ho avy izay izao dia izao ndry tena tsy sahako kosa aloha ny teny amindry anjara hoe maty Angelo vadindry maty tsy tsahatrano tsy hay hoe inona ny tena antony loza fa ny hita aloha hatreto dia hoe mamo izy indrisy ry Angelo dia maty tanora sahaty ianao ary tia anjara izay efa mitohy jaza aminao manana tena sahady mafy tia ary tena mafaitra verina manaray namana tsy mifankafoy fa dia inona loatra ry Angelo na tonga an'izao tena tsy te hifanatsitavy amin'ny anjara amin'izao fahoriana mahazo azy izao kanefa tsy maintsy izandray moa mba hampahery azy eo izay mahampinamana moko mila mifampahery foana na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana. Fa iza ihany teo ampitaly hitondranao anay mivady ry anjara efa kaika re efa tonga tsika aty amin'ilay namako aty sady tsy mbola nolazainao nge hoe misy inona fa dia hoentinao aty amin'ny hopitaly fotsiny izay mivady kanaza koa zany ery mama tsy mahalala fa ilay namako ny antso ateo dia izay nafarana hoe mba miaraka amiko aty nareo dia izay nitondrako anareo aty. Tena misy zavatra fihainao mihitsy ngamba ry anjara ka aiza koa ianao tsy mahalala nareo koa tieto ilay namako fa tamin'ny manatona antsika ry dada sy mama ity izy ity fa damy manahoana nareo valisoa manahoana kia fa misy inona tsy azonay mihitsy ahoana re zany mahaiza mionona kifa maty Angelo accidenté izy ary maty tsy tsahatrano andray Anjara io rainoko sy an-tany any Anjara fa ahoana izao fa inona kosa ny vaovao-tenenao izany dokotera eny tokoa fa maty ahoana ny zanako izy aza ny fort dauphinko aninona aty ndolo hoentina maka efitra anjara dia velomina dia avetsika mijery ny razany ora-panana fa lozy iny ty androany ty fa maty ahoana sanatsika dia tsy haiko raha matoa io loko sy eo anjara fa so maty io koa io ka maty azo avikeliko ny zanako azy efa nandao asa ady zany vonjeo io dokotera ary e izany zanako lazainao fa maty zany dokotera so mandainga ianao dahoany amin'ny morikarsika aloha fa ahoana izao fa tena maty koa ve zany Angelo Anjara maheno avy ianao fa aizaza zany aty amin'ny hopitaly tsika efa tsy nanino ianao aty amin'ny hopitaly mivadoka Angelo fa aiza ianao lamina aloha ianao ry anjara fa tsy mety izao ataonao izao ianao neka mitondra rano tsy fa dia nahoana loatra no mitranga amiko izao ry mama tsy maty zany Angelo Anjara okizay tsy mety aminao izao mitomany izao dia iny antso ny fanaovantsika farany iny ve no resaka farany nataonao tamiko koa
fa natao ambadika iny e. fanganareo mbola tafaresaka. Niantso azy aho malatra mama. Olona efa nirediredy taony delira be no eniko tao amin'ny finday tao. Toreny olona mamitapany re na ny feony aza ndraikitra. Nananatra mafy azy aho. Fa ny ambety teny dia hoe tiako ianao tsisy farany dia hoe ho avy ihany aho zao. Zay teny farany. Dia nisy an'izany ve dia izao ianao vao miteny fa ahoana ry anjara? Fa aiza moa ny alalako hoe hanao accident toy izao izy mama. Losy ty marina. Tieto rainareo sy dokotera fa tany. Ahoana rapanana maty tokoa ve zanatsika? Very aranivo maty ny zanatsika. Tsy nisy afantarana azy tsony ny endriny. Drery lanitro maty ny zanako e. Angelo ny zanako lahatokany e. Very ahy e. Mahereza ry izy mianakavy a. Mahereza fa zay no anjarany e. Indrindra fa ndriry anjara. Fantatro fa olon'Andriamanitra indrika manaiky alahatra. Eny fa na dia mangidy azy izao zava-piseho aminareo izao dia madikiva tsy irery akory ianareo fa ny tompo momba anareo hatrany e. Saotra kivaly soa. Saotra nampahery. Tsy maintsy mitrakana dia izao aza manjoa. Fantatro fa tsy mameza tsy zaka ny tompo ary misy antony avokoa ny zavatra rehetra velany miseho eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Reto ary ny taratasy afaka hitondranareo ndrazany e. Zay fa dia mahereza e. Mandalo any ary efa miravaka iry anjara. Iny ake. Misotra dokotera. Za ihany ary teo Angelo tao mbola sinody ihany hatramin'izao. Tena tsy fanao mihitsy ny tahaka izao a. Efa 2 andro izay sinody tato an-trano. Ny efitrano tsisy jiro mirehatra mihitsy. Tena misy zavatra mahampiahy mihitsy ka. Izay ilay resaka hoe be voky iny dia laza izy dia tsy hita hatramin'izao. Fa ahoana ary? Sao dia mba naninona any. Tena tsy mandry mihitsy ny saiko e. Fa iny ty malasa sainanao ty Rodila. Dia hiteny ihany ny setrika sy ny tomany Rodila. Jerenga ty anao e, bongo maso be. Fa maninona ianao e, marary. Voan'ny gripa sa migogogogo manao andramomaso ato e. Bebe a, tsy nao dia mihitsy ny Angelo efa hatramin'ny alina hatramin'izao e. Dia fa ilay Angelo iny no mampitogaiganao eto a. Raha mba fantatra mantsy ry bebe fa be vokany ety izay e. Olazaiko ve? Dia izany dia atao avariana andriko eo. Tsy ny asa ny atao, lasa nody any an-tanahy izy izay. Lakile aza ny mbola ny aminy ry bebe fa tsy naterany teto e. Tsy mbola lasa nody izany izy e. Tsy fanaony mihitsy ny tahaka izao. Dia ndraseo ary izany iziko. Bebe a, marina fa nanafinanao fa izany mpivoaka ny Angelo e. Maninona tsara hoe Rodila? Tena mifono aminao ry bebe fa tsy nanaraka ny anatra nomenao a. Zay ary ilay efa niteneniko. Fa ianao ve Rodila efa tsy misaina mihitsy a? Tsy raha tsinona dia kipo ny tonga aloha. Tena fitsangajangana eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy angeny nataonareo e. Losy ty marina. Mifono ary bebe a. Tena tiako ny izy dia lasaka tao anaty fakapanahy izay e. Fakapanahy? Dia aiza izy izao? Efa mahafantatra an'izany? Efa fantatra izany a. Ary vao resaka an'izany mihitsy izay omaly dia io izy sy miferiny io. Ny ianao izany ny be indrindra raha izaniko. Lasa nitsoaka izy izany vao fantany ianao hoe be voka.
Zany ny lehilahy iarahanao, olona mpandositra ditsahady. Zany no amitehanao amin'ny fiainanao. Tsy lasa nitsoko izany izy bebe fa misy zavatra mahazo azy ihany a. Tsy fanao ny takizao. Efa mimeny toko-pitiavana mihitsy ndry Rodilina dia lasa mahasamby zisitra tahaka izao hoe tsy lasa nitsoaka izy. Tsy afaka manary azy izany izy e. Ary fantako tsara daholo mombamomba azy. Ny kara-panondriny, ny adresiny any Antananarivo azy efa reto amiko reto daholo. Raha olona ratsy izy tsy nametraka ny mombamomba azy teto amiko mihitsy e. Dia ho hitantsika eo zaniko. Dia inona zany no anatin'ny lokelindrio izao? Troforanaro bebe eo any an-tanàna dia tadiny Angeloa. Izay ny vahaolana hitako. Dia akatra anay tadiny trano. Fandry ty ve teo very any e? Hitandry taiza koa izay Antananarivo ny andeha any? Tsy misy very mandeha izany eo bebe a. Ary izaho olona ny anatra koa inona tokony havery any e. Ataoko ambahavolony io adresy io ko aza tsy hitako eo. Ndanariko, mba teneno aho rehefa tonga soa any ndriko izany e. Ary teneno mafy mihitsy rehefa tonga any fa tsy mety izao ataony izao. Mila miseho aty sy manao ny raharaha rehetra hoe azondry izany. Erery bebe a, izay fa lasa veloma bebe. Vita ihany ny fandefenana ny Angeloa. Lasa tao anatin'ny iray mpimaso ilay zanak'ilahy tokana. Okizay rehetra mama. Izay ilay hoe tsy misy tompony ampisika. Ndao no marina mandrakariva e. Marina k'izany ry anjara. Nefa izay ilay fondreny anaka. Ianao ary timo manano tena sahady toa mahery bery. Mama, fandalovana ny eto an-tany. Tsy misy maritra eto na dia iray aza tsy izay hijanona eto mihitsy. Mila fikitra amin'Andriamanitra. Ao amin'ny rery ihany no aherezany. Izany mihitsy anaka. Ndana amin'izay ianao ry anjara makina fa soriraka. Ndreo dia tombo eto mivavoazana. Io zaza ao an-kibonao io izao no sisa mba fanantenako ankehitriny. Io no mba solon'ny Angeloa zanakay. Sady andova zao aremby izao. Dada, Jesosy Kristy no aoka fanantenantsika. Izy ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mananjara izay miaraka aminy. Ary na zao arembe irerehanao izao azany e. Mbola mety ho loha, mety ho potika e. Marina izany lazainao izany nefa mba mila olona andova zao ariana izao e. Fa ny zanakay nefa maty. Tsy maintsy ny zanakareo sy Angeloa izany no andova zao arinana izao. Eny e, fantatro loatra izany ny fanirianao izany ry dada fa tadio fa misy fahamarinana ihany koa nefa ny teniko teo. Tsy mbola hainao izay avoako ny ampitso e. Andany ianao mankaina fa tsy hainao mihitsy ny tiako atongavany. Tsy te hidoika aminao a. Dada. Tokony eto hoe izany ilay trano raha araka ty adresy ty. Mino aho fa ito trano eto mihitsy e. Io mihitsy ty adresy ty. Hoaiza ny habeana trano e. Ary aleo aloha andondona amin'izay. Izy zao. Ato tompoko. Ahoana ny ianao izay ry mademoiselle? Ato ve tompoko Angeloa no mipetraka? Angeloa? Ie. Fa ahoana atao sadaikitra be izany ianao? Fa nga mbola tsy fantatro ny vaovao. Fa vaovao inona tompoko azafady? Efa maty sany Angeloa tetavinao izany anaka. Maty? Fa maty ao? Trarery lanitra, torany ty.
Orikelakely orikelakely aleo aloha ampidirina any an-trano ka oram-panana avy io ampilo za e fa misy inony fa iza koa dia vehivavy minitra be atao ampidirina ato an-trano ity ranivo a io aloha ampio ikosika amin'ny tanany torana taony izy io e fa torana ahoana e torana tsy ninakanina nga lava be zany fa mba hakao rano any aloha na ranomanitra izay hitanao e malaky ianao rainy a ty ary fa iza ho ahy io fa mbola tsy nalazainao any e io kosa fa manomboka mahatsiaro fa zazany ato an-tranonay ianao e ka efa nanahoana ianao zao rikalakely a efa tsy nanina tapoko fa misaotra zay vao tadidiko maty hoe ianshelo tsy marina izany e izany ho reniny raha tsy mino ianao e maty angelo ary omaly ny fandevenana ny vita fa maty nanina izany e maty accidenté raha avy amin'ny fort dauphin ho atkitana izy izany fe fa mifankalala nga ianao sy Angelo entovoko odila nanarako avy amin'ny fort dauphin za avy any fort dauphin hoe entovoko dia inona nataonao aty ka manana hotely iray lehibe ao fort dauphin zay ary eo aminay foana izy no mivantana dia ahoana mbola misy volany tsy voalonga tsy dia izay loatra re fa inona re lazao anay izany fa mifankaty izay e mifankaty fa mifankaty ahoana e eny tokoa fa mifankaty ahoana fa inona izany e fa misy inona ry dada sy mama tsisy ny inona rery anjara andany ianao makaina any an'efitrany losy ty marina tsy maintsy hoeniny anjara tsy daholo izany resaka izany fa manambahiny nga tsy hikato e izy io olona sendrana andalo tao io dia tsy nahatsiaro tena re izy ry anjara ay dia efa nanahoana efa tsy naninona ry izy fa ndany ianao makaina ho ka izany hoe mba te hiaraka aminareo eto fa mangina be aho anevitra ao sady tena vizana be an'le matory eo ambony fandriana hitsangatsangana kely aloha ka ndana rery anjara fa tamihany ary efa aveo rehefa tsy maninona ntsony ty olo ty efa tsy maninona ntsony re zara andeha hanampy azy ianao e ary ianao izany ny dadany Angelo ie zany rainy faly mahafantatra tompoko ary izy kosa no iza izany zanakareo vavy ie zanakay vavy io faly mahafantatra ry se ie za koa toraka izany Anjara no anarako faly mahafantatra ny Anjara za kosa no Odila re ka efa tena salama tsara ve zany ianao ngatsy ny sakafo no hoe tsy nahatiaro tena sa nidina tampoka ny tositra tsy fa tampoka be tampoka lefa vao hoe maty Angelo aleo izy akaina rery Anjara fa totoranao fanontaniana be iny fa andraso kely aloha mifankalala ve zany ianao sy Angelo sa hoe inona Anjara aleo izy akaina ho aloha efa tsy maninona re losy ty marina fa hanondrany ty vehivavy ty ka Anjara koa amin'izay misisika be ihany manontany inona re ory mama efa tsy maninona tsony reo ny izy dia tsy maninona fa toizako ny fanontaniako fa taiza mifankalalanao sy Angelo dia nga ianao tsy nalala hoe maty izy nahoana tsy fantatro koa ny fisianao tsy nafantatra mihitsy aho hoe maty izy zareo no olon-tiany avy any fort dauphin olon-tiany avy any fort dauphin
fa olo tiany ahoana koa e. Anjara ohatra io rereniko seko ny tanany fatorana indray tia Anjara fa inona ndray rety lozy ty e. aleo mihitsy ianao lolotra alakely mandefa tena ohatra nitondra olana ho ana eto Fa manino izy izany? Dia sy eo an-toeramandry ty loha izy e. Aiza hoe Anjara marianay ve ianao e. andora matoa entina any amin'ny dokotera mihitsy sao dia maninmaniny eto tika ahitantsika lozy eto zay vao tena tsy hahanana tsonitsika Ianao koa ty dia efa miteniteny foana ka aingana ianao mamelona fiara re. eno Fa marary fonga izy io. Mangina akondry lortovavy fandrianina tonga izao tsy hitako izay tonatonananao aty mahabe problème nay menaka fotsiny eto. Tena azafady indrindra ireo tompoko raha nanakorotanareo ny fahatongavako taty. Fa inona moa izany nahatorana azy teo ka? Vadiny io raha tsy fantatrao, vadiny Angelo mazava aminao. Vadiny? Fa vadiny ahoana? Kefy izany lazaiko anao izany koinona indray e. Fa angaho Angelo efa manambady. Indray lanitra eo. Fa fafahoina daholo ary izany haingo androany izany e. Ary eo ampio aloha hibata azy ho any anaty fiara fa tsy lozana amin'ny valaketraka fotsiny eo e. Tompoko. Dokotera vonjeo azafady fa tsy mahatsiaro teny e. Anjara fa nanino ampidiro ato aloha izy egny any. io reny ny aingana ianao dokotera ataovy re izy hevitra rehetra milomana azy Vavary vavady dia matokizan'Andriamanitra fa tsy maninona akory izy e. ary mbola maninona ty any ianao ry kialakely fa ngatsy efa nota amin'ny fordofany ianao. Inona ary ty mitabataba ty rainy aty amin'ny hopitaly ny antsika izao e. Mangina ka vanin'io ihany no nahatonga an'izao olana rehetra izao ko. Mifona tompoko raha avy amiko no nahatonga an'izao e. Zaho koa ne tsy manahalala fa vao vitaka e. Aiza moa no afantarako efa nanambady ny zanakareo? Ohaka izay dia mangina rehefa voaroka eto ny antsika amin'ny farany. Ka efa nanahoana izy tao dokotera? Fa ninjera mafy nga izy io izy mivady Fa ahoana dokotera? Torana fotsiny ne izy tonga dia nitsirara be teo amin'ny tany. Izy aloha tsy maninona fa ahoana? le zaza no tsy azo e. Fa tsy azo ahoana dokotera? Tsy manaiky an'izany nahoana ny vonoanareo ny zavikeliko nga dia tsisy azo ny alana ny enina mihitsy tao e. Io anie mba handova asy izy e. Mangina aloha rainy fa inona ary ty ataonao ty tsy manaiky an'izao areniny ny zanako efa maty dia izao koa ve dia manaraka hatramin'ny zavikeliko. Toriko ianao fa tsy manaiky an'izao nininina ataonao dokotera, tsy mahay nininina ianao sady tato aminareo ihany koa maty ny zanako. Teny efa nanao ny ezaka rehetra re izay hita somana an'le zaza fa tsy nety e. Tsy tia halala an'izany fa zay fotsiny toriko nareo ny tandrevaka nataonareo ihany no mahatonga an'izao hopitaly tsisy laivana azy. Ramose aza dia manao an'izany ianao fa izay re ny lahatr'Andriamanitra. Lahatra hoana ny tsy fahaizanareo no mahatonga an'izao. Tsy nisy tandrevaka izany re teo dia verinao ve fa misy tombontsoa azonay amin'izao zavatra miseho izao e. Tsy mahalala an'izany namako ane Anjara sy Angelo mpiara-mianatra tsy mifankafohy mihitsy izay teny mianada. Dia maninona? Okizay rainy fa aza mamaly eo tsony ianao Tia ahoana dokotera, afaka mijery any Anjara ve izahay? Afaka mijery azy nareo fa mbola tsy resahana be izy aloha fa mbola reraka e. Eny ary tompoko. Very aranivo tena very tatiraka vatiko boribory azy zao zanaka tsy zavy kely izy zany nandovan'ireo arembentsika ireo tena malahelo Okizay rainy fa inona ary ty ataonao ty ndeha Anjara no ampahirizitsika fa mafy koa ny ty mahazo azy zao
ny vaty maty ny zanaka lasa tena nitondra mangidy tsy fity mihitsy ilay zanak'olona. Ny zanakitsika naditra tany ivelany tany nampirafy ny fahafantarany an'izao ihany na tonga izao. Iza no menao tsiny Angelo efa any am-pasana. Tsisy raharaiko an'izany e. Zafikely tsy azoko izao mankarary ny andohako. Izy ny te aditra any tsy malala onina. Asany na le taniko inona ny kotikotiana izay vehivavy any. Ary mangina amin'izay aloha ianao fa efa ataony anjarany isika izao e. Okizay ry zanako okizay fa marary ndraiky ianao e. Ny zanako e, mivadiko sarery sistiry mama, fa tena ona loatra e. Very ary anjara lasa le menaky ny hainao sy Angelo mba nantenaiko andova tsisy tsony e. Mangina ary dada, fa aiza moa izany le vehivavy tany an-trano iny mama, tena tsy napoziko. Efa ka nampirafesin'ny Angelo ty izaho ty e. Angelo mihitsy ny nahatonga izao zavatra rehetra izao e. Toriko any fampanakirotana. Asa matahotra ianao ry anjara fa na inona lazain'ny vehivavy iny dia ianao ny zanakay, ianao ny vadin'ny Angelo ara-talàna ary vita mariazy. Tsy napoziko ry mama, nataoko ihany tsy alahelo fa mba fon'olombelona ihany e. Dia vitan'ny Angelo ve nampirafy ahy. Hitako izy faraparan'izay dia lasa mborona be mihitsy ary toa tsy mifantoka tamin'ny fiainan'ny ankohonana akory. Ka sao vao valiny fanontaniana napetrako tamin'izany. Okizay ry anjara, okizay e. Nasahara kepoka fotsiny nge. Ndana ray no ataony amin'ny pôlisy any ilay kalakely mpanakirotana iny a. Mipetraka ao amin'ny seza ao velany ao izy. Marina mihitsy izany lazainao izany. Iny daholo ny fototra izao zavatra rehetra izao. Ataoko malala ny anarako iny androany. Dada, aleo aloha mba anontaniantsika kely ihany izy hoe inona ny antony niarahany tamin'ny Angelo. Inona indray mbola anontanianao an'izany ry anjara? Raha vavinao anie izany. Eny, fantatro izany kanefa matoa tonga aty izy avy tany lavitra be tany dia tsy haiko hoe sao dia mba misy antony sa hoe ahoana. Tsy raharahako izay antony natongavany taty, fa tsy ampiverina ny zafikeliko izany. Migadra amin'ny mahatsara an'iny. Mety ny marina aloha ianao rainy fa asa dia misendaotra ohatran'io a. Tsy risy doika anareo amin'izany aho. Niary efa izay dia izay. Toriako anino aho. Miaraka amin'ilay dokotera tsy mahay ninnininy. Aleo samy midoboka kely amin'ny mihitsy aloha. Hita ny tsara izany hoe manao ny tsy mety izany. Dada, tsy anjaranao anie mitsaratsara olona ohatr' izao e. Matoa izao tanteraka dia efa voalahatra. Tsisy voalahatra izany ry anjara. Olona efa hita fa manao tandrivaka izao ve? Olona efa mamono olona izao ve? Ireo mihitsy ny fototry ny olana. Dada, mba hainao ihany aloha ny teniko e. Tsy ampiverina n'iza tsony nge izany e. Manginonareo mianaka fa leo be ny sofiko e. Indrindra fa ianao rainy. Olona mbola marary ny anjara e. Sady tsy efa nanafatra moa ny dokotera teo aminao hoe tsy azo resahana be izy. Okizay ry anjara, maka aina kolo ianao. Mba nakaiza ary ty odilina toa tsy miverina hatramin'izao. Sao dia mba sanatriana ninona any. Aleo mihitsy aloha atsona ka nitsay eny fa maneno ny telefoniny. Allô, Odile?
bebe fa aiza ianao Rodila? bebe fa misy inona tolozanao mitomany fotsiny aho e? tsy zakako tso bebe tena tsy zakako e. Fa inona tsy zakanao e? Tandremo sao dia manaonao foana any ka mamofo any a, miteny aminao a zay Rodila. Tsy tako tso izay asiako nytandrako bebe a. Maty ange Angelo e. Maty? Fa maty ahoana e? Dia aiza ianao io zany zao? Aty amin'ny hôpitaly bebe zao a. Ah, hôpitaly? Fa hôpitaly aiza? Allô Rodila? Tena tapaka marina, mijaly any ilay zavikeliko, tsisy ninina henoko tsony. Aleo akatoko any ty hôtely ty ka ndeha hamonjy azy any fa sao dia maninona any koa izy. Zay vao vereto a, fotoana zao tokony hampahirezana azy. Zany mihitsy e, ndeha hanainga ho any tanàdy zao. Mahatsiaro an'ireo mpiara-mianatra amiko fahiny aho zany. Mba nanahoana re zay raha anjara sy Angelo ary valisoan'i Madagasikara any. Za koa moa ty tsy mba manana kontakta ifandraisana amin'izareo mihitsika. Aleo rangalo atsoko Sandra anabavika mba hangatahako kontakta ifandraisana amin'izareo a. Aleo mihitsy resahana amin'ny Skype eto e. Coucou Sandra, coucou Zandrovavy. Ah, salama Tendry a. Zay indray ianao fa mba niresaka tamiko a. Nga dia tena sahirana be mihitsy e. Sahirana amin'ny fianarana ky zandriko vavy a. Fa zao mba saika hiangaviako anao ry Sandra. Hoe ahoana izay ry Tendry? Hitandry moa ilay mpiara-mianatra amiko reny. Ianjara sy Angelo ary valisoa e. Tadidindry ve reny ry Sandra? Ay ve, ie, tadidiko reny e. Ndanaky ry Sandra mba hangatao kontakta any amin'izareo hifandraisako aminy a. Mino aho fa mbola tsy nifindra trano maty zareo fa mbola ao amin'ilay tranon'iny ihany. Tadidindry moa ny tranony zareo reny? Ie, tadidiko tsara ka, ao amin'ilay trano manga. Ie, ao indrindra. Tena malahelo be andry zareo a maty sady mba te halala ny vaovao momba azy e. Dia izay mba indramako kely andriry Sandra ka ny kontaktan'zareo a. Ve se zany e. Dia ohatriny ny karamako makan'izany ihany. Andefasanao an'ilay kiraro tena tiako indrindriny zany a. Eny aky Sandra, ndry koa ty dia be fiatana be amin'ny zoky eo. Fa aza dinindry izay zavatra izay a. Eny rery zoky a. Tsy adiny tompoko. Ary nga moa nareo tsy efa ho vakansa zao e. Afaka mois io kisisa. Wee, faly be a. Efa ho afaka zany ianaoko. Kely sise. Zay fa apetrako amin'izay aloha ndry zandry fa raha livandray miresaka. Mino fa efa manana vaovao ambary ndry momba an'izay zavatra nampanaoviko andry izay. Ok zoko kwa. Odio. Izandray re izany. Ahoana ny ianao izay? Manahoana tompoko? Manahoana retsy a? Ahoana ny ianao izay ho a? Tsy izany fa ny raha nitendry zokinay resa. Tendry? Ay, le hoe tendry lasa nianatra any ampita? Lasa any aninona tokoa moa izy indrika alakely? Ie, le lasa nianatra ny Allemagne. Andray, tena tafita mihitsy ny sasy. Ay ve, ka ino zata atandroy andriko? Ny ranonaka tia mba haka ny kontakta ny Angelo sy Anjara re a. Raha mba fantatrao matsy.
eo selosany aneka efa tsy atao tanontsony tsy azoko tsy atao tanontsony ahoana efa maty izay zanako izay re maty aksitante ndray ary maninona ny tsy mba naino an'izany vaovao izany matapoka izy matapoka ialana tsiny fa tsy tratrantsonareo noho ny afenondrano be loatra isa moa ny anaranao izany Isandra tompoko tsy misy tsiny rehefa za koa mialatsiny fa ohatrany hoe mamofotamandry indray zao ny izy anaka ekena fa mafy reny fahorinana anjohanay ireny nefa tsy maintsy mitraka satria Andriamanitra tsy manome zavatra tsy zakan'ny olombelona izany fa matory eny miseho dia mbola zakanay ka zao anisany tena nampitodika tamin'Andriamanitra ny zava-nisehony tato aminay iny raha kontakta aloha ny angatahanao aty amiko dia ny eny anjara no afaka omeko anao fa ny eny Angelo efa nanaraka azy tsy maninona ary fa aleo ny anjara ny raisiko raha izay ny anananao ao mitsy izy ao fa mbola reradreraka dia aleo tsy kotabaisiko fa tia ny kontakta zonareo azy misaotra betsaka dia mahereza indrindra mamany anjara ary ono sao dia mba fantatra koa izany hoe valisoa niara-nianatra tamin'ny zareo ono raha izay koa dia fantako tsara efa lasa dokotera izy eny amin'ny dokotera lehibe eto Andrenivohitra mahafinaritra kosa zaniko fa izay tsy ananako ny telefoniny afaka atoroko anao ilay hôpitaly misy azy dia alay voany raha te hifandray amin'ny hitendry anadahanao moa izany andrasy fa ampiteko amin'ny tendry vaovao izay fa dia mirary soanareo rehetra dia mahereza trany misaotra rery Sandra ndray tena mampalahelo be izany vaovao henoko izany kevy ka maty ilay Angelo namantendry accidenté hono dia ahoana ny fomba ilazako amin'ny tendry an'izany ilay valisoa ny lasa dokotera izany tokoa ilay fiainana mandalo sy miserana ihany aleo ihany mibebaka sy miambina mandrakariva fa tena efa ratsy izao fiainan'izao olona voafiry taona iny dia maty sahady tsy mifidy taona marina ny fahafatesana fa na mbola kely na lehibe rehefa tonga ny fiantsoana dia lasa izao ary ndeha aloha amerina ny tiskepy ity ilazana an'izany vaovao mampalahelo izany amin'ny tendry dia izay vaovao ry tendry ndray zany ve kiry Sandra eny ry tendry maty ilay Angelo namanao izay ny vaovao henoko tao dia ilay vady no ohatran'ny voavoaka ny hôpitaly nga hoe ilay valisoa kosa lasa dokotera ary hitako ary Sandra taty nalahelo be an'zareo mihitsy tena namako tsy mifankafo be tamiko mihitsy ry Angelo sy anjara reny ry Sandra ary hitako ary nalahelo be taty kay ve zany ny zava-nisy tao ry Sandra tena namako be tsy nifankafoy tamiko mihitsy ry Sandra Angelo sy anjara reny mampalahelo anjara raha izany ka azoko atsaina mihitsy ny fahorinana azo azy tany marina tsy te hoany amin'izareo mihitsy aho zany ampahery azy fa tsy afaka tsy afa manoatra mihitsy afa mbola misy ray volana rehefa tonga aty ianao ry zoky afaka mampahery azy eny fa na izany aza ve lomba nahazo kontakta an'zareo ndry reto tena misaotra kirana bavy ary
Mba manao ahoana aloha zay mifianarandry ao e. Mandeha tsara ve? Ie, mandeha tsara re fa hono ary tendry ohatrany lasa indray ny saiko. Tsy ilay anjara io ve moa ilay hoe olona tianao taminareo niara-nianatra fa i Angelo no nahazo azy? Ai, ndre koa dia mba matadidy zavatra ry Sandra fa tena nanampitiavana azy mihitsy aky fa saingy tsy anjarako angamba izy matoa tsy tanteraky ny anay e. Zany hitako nalahelo kely azy mihitsy ianao tamin'ilay andeha ho any ampita iny. Izay aloha ry zoko fa hanao zavatra kely za. Mirary soa dia courage ianao amin'izay atao any. Izay ny vaovao fa dia maherezy e. Misaotra kely Sandra, tena soa ihany fa teo ndrimba nahazoko an'izany vaovao zany. Ok ary loha e. Baibay zoky Ie, baibay ndry e. Fa hono azafady, afaka mamiangafy zavatra aminao ve Zara mba mety? Zavatra inandray no angafinao anay eo e. Ianao ny efa be loatra ny korotana nentinao tato ry kiala kely. Eny e, za koa aza nge mba tsy nalala ninina e. Ka inona ary ny fiangaviana tianao atao e, miainanao Tsy zany fa mety ve tompoko raha mba mitoetra andro vitsivitsy atao alohan'ny hodiko any Fort-Dauphin e. Tena ohatrany somary mbola valabalaka mantsy io. Sady tsy mahita le koa e. Ndry zany ty le hoe sokona nanambatoka tapidalaka le tonatona noatra ny vinaty tsy mahare fosa aty amin'ny tompom-bady no andeha hilafika. Mba mety koa ve izany fiangaviana taondry izany? Ka tsy mahita leny e. Angelo nge mba fatako aty e. Eo moa e. Na mba 3 andro fotsiny aza nge dia mba miferina hody ary rehefa vitsy izay 3 andro izay e. Fangandry io tsy mba manana fianakaviana mihitsy moa zany? Tsisy olona fantatry mihitsy ho aty. Efa hoe Angelo ihany fatako aty Antananarivo aty fa tsy mahalala olona aty mihitsy Eny e, fantatro hoe Angelo ny atongavandry aty fa tsy manana fianakaviana mihitsy ve ho andry izay nge fanontaniako e. Ka mboty e, renibiako no mitaiza. Sasa ratsy taiza marina ianao, ay tsisy renitsony. Aiza no araka ny renibeanao niditranao? Inona zao mipingapingana iarahana amin'ny Angelo tany? Tsy mba nisy fanontaniana fa efa manambady ve ianao fa vonikeo tianjanako dia niraikitra? Moa ve tsotra ireny tsipolitrantitra ireny? Ka rehefa aza atao an'izany mba fiangaviana reny e. Aleo re za mba hitoetra ato fa tena tapidalaka leha e. 3 andro monja dia mandeha mody ianao fa tsy ampitombo ny problème anay Menakavy eto indray. Mino fa efa amin'izay efa mahatonga vola ho avy be ataoko frais. Inona moa zany ny ohatsainao ty ry kialakely Iza moa le anaranao teo? Odila tompoko. Raha za manokana aloha dia nidoboka tany am-ponjy ianao. Tsy misy indra fo. Saingy tsara saina loatra le vinanto vaviko. Ie, tsotra be aloha izy e. Sady tena olon'Andriamanitra mihitsy ny fahitako azy Ino sady tafatafanareo zato rapanana? Mba manontany ny hevitra ity kialakely ity arininy fa raha za manokana aloha tsy avelako mijanona eo na dia 2 minitra monja aza. Tsy tsampanao mihitsy zany azo sorako izany fa noho ny aminao dia tsy azo ny zavikeliko. Tsy mba azonao an-tsaina izany hoe tsisy mpandova, tsisy mpandova. Za sy ramatoa vadiko tsy afaka hiteraka intsony. Mitsangana ianao dia nilalanao mihitsy izorana Asa mba atositosiko ohatr'izao re e. Tsy fantatrareo nge ny tena marina momba ny Monsieur Angelo Fa marinina ihany Tonga dia teneny masomaso anay mivady eto. Ka tsy izany anefa
be voka ny anshelo e. Be voka? Avy ireny kely hoe zany ambaranao zany tiala kely. Be voka ny anshelo zanako ianao. na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe iza no andova? Iza no andova? Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Miriam Malalan'ny avy no anjara. Fitiavana Rasolo Arjao no Angelo. Totra Besanjatana no Rainy. Nirina Lalao Estera no reniny. Fitiavana no Valsoa. Valérie Razanajatovo no Odile. Yara Alan Christy no Bebeany. Ary Silvera Zafindrafara no Tendry. Joanna Randrianasoa no Sandra anabaviny Tendry. Hoenonao amin'ny herin'ny toy izao ny fizarana fahatelo. Fiteny olona mandrakarivany hoe loza ray, loza roa, loza telo fa ty vao tena loza. Raha nataondray mijery ny fiainan'ny ngara-panana menakavy tao anatin'ny fizarana faharoa tamin'ny hoe iza no andova iny dia fahoriana fijaliana rano maso tahaka ireny hoe tsy misy masoandro miratra ireny mihitsy. Enjana tena enjana. Tonga amin'ilay fitenenana hoe rehefa tsy eto ny ataony mipatsara azy tsy ho mivava. Eto amin'ity fiainana iainantsika ity ihany koa tsy ilozan-tsentosento, tsy ilozan-dranomaso, tsy ilozam-pady sofim-panantenana, tsy ilozana fahoriana miatra, fahafoizana ny akaiky ny fo, fanantenana tsy misy, olana zavatsarotra samihafa. I Odile zao dia nantenaikanirina no nampivandravandra. Nantenainy fa ny fiakarany ijerany Angelo aty Antananarivo no amany olany kinanjo vao maika olana ny ampiolana satria tsy vitany hoe hay maty ity nantenainy fa olotiny ity fa sady efa manambady ihany koa. Indrona hita maizina toy ny tainombona tsejindavaka ho ny fitenitsika malagasy fa teo amin'ny toerany anjara ihany koa mafy sy mafaitra nahazo azy sady efa nafoy ny vady no fantatra ihany koa fa ay ty vady ty nanitsakitsaka sy nandefy ny vo nanana tantara ratsy tany ambadika tany no hoe tsy andaniny mbola afa-jaza raha teo. Indraindray mety antany sika satria tantara moa no enona dia hoe fa maninona koa ary natao mampalahelo be ohatr'izany ilay tantara fa indraindray ary matetika raha ny tantaram-piainany tsirairay tsy misy hoe fa naninona no natao nampalahelo be ny tantaram-piainany fa izay voasoratra dia efa voasoratra fa kosa tsy mampitondra izay tsy zaka Andriamanitra. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Hoy ity Korintiana 1:10 ny andiny 7:10 ity fadio anefa ny mametsiny an'Andriamanitra ry havako ataovy ao an-tsaina fa mbola isy maraina ary na tsy izany aza ny fanananao an'Andriamanitra no zary maraina vaovao aposaka indray ilay masoandro-piainanao ka dia mitraka mahireza manana toky an'ilay Andriamanitra izay mahay manao zava-mahagaga na ny ranomasina mena zany ainy nampisokatra izany
ka afaka nanditany maina ny zanak'Israely ny ampita teo e. Voavonjy, somatsara, tsy tarandriamanitra, fa manana ny fomba amojeny ny fiainana ho indrindra izy. Ka dia mahay reza afako. Eny fa na dia toy ny akoho kely fatoratady mazaka aza ny fahitanao fiainanao, tsy mahafoy anao ny tompo. Mitraka, zaho tsy andahanao mihitsy. Nahafoy anao akory, hoy izy ao amin'ny Hebreo 7:20 ny andininy 5. Satry dia satry ho tohizana hatrany ny fanolorana lesona ho antsika, kanefa manapetra ihany ny fotoana e. Ka dia izay ihany koa no ametrahan'ny mpangafian'i Kristy ny mandrapitafa amintsika rehetra tato anatin'ity fandaharana Baiboly sy Kolontsaina ity eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Manome fotoananao ary amin'ny heriny toy izao indrindra, manaraka ny fizarana fahatelo amin'iny tantarantsika iny. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa, atolotry ny mpankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.